Mahatsiaro hafa-baraka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao manoloana ny afera fanondranana volamena 10 kilao antsokosoko izay tratehaka tany amin'ny Nosy Comores tamin'ny volana Desambra 2024. Tao aorianan'ny felaky ny tahamainana azon'ny ministry ny Raharaham-bahiny Rasata Rafarahavavitafika ny fahafaham-baraka be nahazo an'i Madagasikara dia nivoaka ihany koa ny valikafatra ho an'i Rodolphe Razakandisa sy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Mara Volamiranty Dona avy any amin'ny gazety La Gazette des Comores androany fa 7 ny volana Oktobra 2024. Hitantsika amin'izao fa efa manomboka miakatra ny maripana mafana ty raharaha ty. Araka ny efa fantatsika, resaka efa nampitaina teto amin'ny Roatelo Omaly ihany izy ity dia efa nandeha be ny feo fa an'ny Rafozandahy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izany hoe i Rodolphe Razakandisa ilay volamena 10 kilao notazomin'ny Nosy Comores io. Nivoaka tao anatin'ny gazety komoriana La Gazette des Comores mihitsy ny mahakasika an'izany. Tato anatin'ity lahatsoratra navoaka ny mpanao gazetin'izy ireo ity ny faha 15 ny volana Oktobra 2024. Hitantsika io anaty kadra kely menamena io. Rehefa navoaka ny Faniry Soerneve tao anatin'ny tambazotra-tserasera sosialy Facebook ny mahakasika an'ity vaovao ity dia tsy ela akory ireo mpikaramanady ho an'ny fitondram-panjakana dia nanao ny asany, nanao izay ho afan'izy ireo, niezaka namono afo entina handisoana an'izany vaovao izany. Nodisoan'izy ireo ny resaka nataon'ny Faniry Soerneve satria nisy ny valikafatra nataon'ny Rodolphe Razakandisa izay nilaza fa tsy misy idirana izany resaka fanondranana volamena izany. Ary maro dia maro ireo olona nanaparitaka nanerana ny tambazotra-tserasera sosialy Facebook fa mpandainga sy lany henatra i Faniry Soerneve. Nivoaka hatrany amin'ny gazety Free News androany fa 7 ny volana Oktobra 2024 mihitsy ary izany araka ny hitantsika eo amin'ny lohateny lehibe io. Nodisoan'ny Free News izay gazetin'ny ministra teo aloha Lalatiana Henriette Rakotondrazafy ihany ny vaovao nalefan'ny Faniry Soerneve tao anatin'ny tambazotra-tserasera sosialy mahakasika an'ity rafozan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ity. Toy ny olona koa izao dia anisan'ireo mpamono afo mpilelaka ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina izay nanampepo an'i Faniry Soerneve manoloana ny vaovao avy any Comores izay nozarainy tao amin'ny pejiny. Niantso mihitsy ity olona ity hoe atsaharo ny fankahalana fa ny filoha Andry Rajoelina dia efa mikaroka ny fomba rehetra hanatsarana ny fiainam-bahoaka. Hatramin'ny ry dadany Jemima sy ny sisa dia mbola naneho hevitra tany amin'ny tambazotra-tserasera sosialy ihany koa mahakasika an'ity fanendrikendrehana ny rafozan'ny filoha Andry Rajoelina Rodolphe Razakandisa ity arak'izao hitantsika izao. Tena miaro mafy ny rafozan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina daholo ny mpikambana rehetra amin'ny gouvernemanta ray manontolo, ny mpiasa ao amin'ny fitondrana, ny mpilelaka ny filoha Andry Rajoelina sy ireo mpikaramanady mpanaparitaka ny vaovao avy amin'ny fitondram-panjakana. Efa nisy ihany koa ny taratasy avy amin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina tamin'ny faha 20 ny volana Oktobra 2024 lasa teo. Taratasy izay nanaovana fangatahana tamin'ny La Gazette des Comores ny mba anitsiana n'ilay resaka izay niparitaka mahakasika ny rafozan'ny filoha Andry Rajoelina io satria mety hanimba ny sarin'ny Madagasikara izany hoy izy tao anatin'ity taratasy ity. Ka manoloana an'izany indrindra dia tonga ny valikafatra avy amin'ny gazety La Gazette des Comores androany 7 Oktobra 2024. Valikafatra ho an'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina Mara Volamiranty Dona sy ho an'ny Rodolphe Razakandisa rafozan'ny filoha Andry Rajoelina. No amafisin'ireo mpanao gazety tao amin'ny gazety La Gazette des Comores tamin'ny fomba mahitsy fa loharanom-baovao azon'izy ireo antoka sy olona mahafantatra tsara ny fandehan'ny dosie momba an'izany no nahazoan'izy ireo ny vaovao hoe rafozan'ny filoha Andry Rajoelina i Rodolphe Razakandisa no tompon'ireo volamena 10 kilao ireo ka tsy manaiky ny anitsy an'izany ny mpanao gazety komoriana. Namaly ny droit de réponse nalefan'ny Rodolphe Razakandisa ihany koa ireo mpanao gazety tao amin'ny La Gazette des Comores.
Navoakan'izy ireo ty droit de réponse nataony Rodolphe Razakandisy ity satria zoany zany droit de réponse zany na dia nosoratana tamin'ny fomba feno fanambony tena sy feno fanambaniana an'ireo mpanao gazety azy zany. Ary araka ny voasoratra tato anatin'ity lahatsoratra ity dia mbola maro ihany koa ireo secret izay mbola tsy navoakan'ireo mpanao gazety mahakasika an'ity raharaha ity. Ka noho izany dia miantso an'i Rodolphe Razakandisy izy ireo mba hampiasa fomba fiteny mendrika sy hampanajana kokoa raha tsy te hahazo ny valikafatra mahitsy hafa indray. Raha nanginginy Fanny Soernef tamin'ny omaly manoloana ny fanampepona azy tao amin'ny tambazotra-tserasera sosialy Facebook, manoloana ny fanendrikendrehana azy tamin'ny fizarana ny vaovao navoakan'ny La Gazette des Comores dia nivoaka tamin'ny fahanginana izy androany. Voalohany indrindra dia niantso an'i Mercedes Ratsirahonana sy ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina Mara Dona izay nandefa n'ity lahatsoratra ity tao amin'ny tambazotra-tserasera sosialy Facebook izy hoe tiany masy fa mbola vao maika manamafy ny gazety komoriana fa an'ny rafozan'ny Rajoelina ny volamena tratra tany Komoro. Hitantsika amin'ity sary ity zany fanamafisana nataon'ny La Gazette des Comores zany. Mbola tsy nandrenesana valikafatra avy amin'ireo mpamono afo kosa aloha hatreto. Tsy vitany hoe namono afo fotsiny ihany moa reto mpikaramanady ny filoham-pirenena Andry Rajoelina reto fa tonga hatrany amin'ny fanendrikendrehana olona tsy misy idirany amin'ity aferity mihitsy izy ireo mba hanafenana ny maloto sy ny zava-misy tena marina mahakasika an'ity raharaha ity. Ny kandida Firaisankina izay kandida mpanolontsaina ny Mahajanga miaraka amin'ny kandida Bentananarivo Rakotovao any Mahajanga indray no endrikendrehan'ireto mpikaramanady reto hoe mpanondrana volamena voasambotra tany Komoro. Marianeto fa mbola migadry any an-tanimoro ireo voasambotra tamin'ny fanondranana volamena ireo. Ka raha dinihina amin'ny fomba fijery tsy miangatra dia amin'ny fomba ahoana kosa moa no ahafahan'ny olona any ampigadrana milatsaka ho fidiana sy hanomana fampielezan-kevitra ho fidiana mpanolontsaina. Porofo manamarina zany fa ratsy toetra ireto mpilelaka ny filoha Andry Rajoelina reto ary mpanely vaovao diso. Navoaka ny Fanny Soernef tao amin'ny pejiny manokana ihany koa reto sarin'izy roa lahy reto ary izao ny voalazany hoe milaza ny pompier ny fitondrana fa kandida ny Firaisankina ilay Azali Fahailaza tratra tany Komoro. Tsy atompoko fa olona roa samihafa ireo ary mitovy anarana fa ilay tratra tany Komoro dia Azali Fahailaza Pacheco sy Steny fa ity kandida ity dia Azali Fahailaza Cortijo. Mbola migadra ao an-tanimoro ireo Pacheco sy Steny ireo ary tsy ary ny gadra fa olona mbola madio kazie io kandida ny Firaisankina io. Mbola navoakan'ny Fanny Soernef ihany koa ny lahatsoratra navoakan'ny La Gazette des Comores izay nivoaka tamin'ny faha 12 ny volana Oktobra 2024. Mazava ny soratra tao anatin'ity lahatsoratra ity fa ministra tao anaty délégation no nilaza fa an'ny rafozan'ny Rajoelina ny volamena takindry zareo araka ity hitantsika amin'ny sary ity. Manoloana an'izany raharaha fanondranana volamena tany Komoro zany anefa dia tsy hita mihitsy ny filoha Andry Rajoelina, ireo tompon'andraikitra tokony hanao fanadihadiana, ny fitsarana, ny mpitandro ny filaminana, ny miaramila, zandary, polisy sy ny sisa sy ny sisa. Tsy misy miteny manoloana an'izao tranga manala baraka sy mahamenatra ny Madagasikara ray manontolo izao. Tsy nisy toyany ihany koa zany ity resaka ity ary tsy mbola nisokatra ny fanadihadiana satria efa volamena nokasaina ahondrana tsokosoko tamin'ny 3 taona lasa, zany hoe tamin'ny taona 2024 ity. Mametra-panontaniana mihitsy Fanny Soernef tao anatin'ny tambazotra-tserasera sosialy Facebook manoloana an'izany araka reto voasoratra amin'ny sora-baventy reto. Fa maninona moa no miofakofaka miaro ny rafozan'ny Rajoelina ny gouvernemanta ray manontolo? Ny MAE mandeha minegosie mitaky ilay volamena ny rafozan'ny Rajoelina. Ny ministeran'ny COM mandefa lettre mitaky ny gazety komoriana hamoaka droit de réponse ho an'ny rafozan'ny Rajoelina. Ny membre de cabinet Mercedes Ratsirahonana mivazavaza fa mamono tena hono zareo mampandroso ny firenena fa aza tenenina ny rafozan'ny Rajoelina hoe tompon'ilay volamena fa fankahalany zany. Tsy atompoko,
Tsy hiasa ho an'ny fianakaviana Rajoelina no anakaramananareo ministra sy ao amin'ny présidence. Tsy atompoko, rehefa mbola miziriziry ny gazety Komoriana fa andrafozan'i Rajoelina io volamena io dia tsy laingany ataonay tatitra. Efa fantatra fa jiolahy sy mpandroba firenena ray trano nareo sady mamafy lainga amin'ny vahoaka eto. Ho an'ireo izay milaza hoe volamena tsiditra aty am-paosiko izany, mba mieritrereta fa tsy voatery hoe ny zavatra hiditra ao am-bavanao sy ny paosinao ihany no misy dikany amin'ny fiainanao, fa misy lalàna mifehy io firenena io. Ka rehefa ahondrana tsokitsoko daholo ny volamena sy harem-pirenena, rehefa jiolahy no mitondra amin'ny firenenao ary rehefa tsy maty manotatra amin'ny fianakaviana dia tapaka ny jiro sy rano. Tsisy lalàna azo dia intsony, tsisy asa, mialafo daholo ny PPN, manjaka ny tsy fandriam-pahalemana ary dia fady ranovana koa ianao. Novaliany Fanirisoerinavy ihany koa ny vaovao nivoaka tao amin'ny Free News manao hoe tsy mahalala ny droit de réponse sy démenti very Free na dia hoe mpanao gazety izao aza. Namoaka ny droit de réponse ho an'ny Rafozan'i Rajoelina ny La Gazette des Comores sady mbola nanamafy fa de source sûre ary fiable ny vaovao navoakany. Ary mbola nampiany hoe mba moramora rangaty rehefa mamaly fa mbola maro ny secret hivoaka amin'io affaire io. Ankoatran'izay dia sosotry Fanirisoerinavy manoloana ny tsy fandraisana andraikitry ny fitsarana manoloana n'ity raharaha ity. Namoaka n'ity sary ity izy izay mahakasika olona nahiditra ponja tany an-tranomaizina herintaona noho ny resaka fandatsaham-baratra, tsy misy proof, tsy nisy maty. Ka toy izao ny fanehoan-kevitra nataony Fanirisoerinavy manoloana an'izany. Ny Rafozan'i Rajoelina mirihary tsisy bedy na dia voaton'ny gazety Komoriana ho tompon'ny volamena tany Komora sady mampiasa ho fitaovany manokana ny mpiasa amin'ny fitondrana rehetra. Kanefa ny malagasy kely miaro ny vahoaka ravana trano nahateny zavatra tamin'ny fony fa tsy hoe nandatsabaratra tokoa saziana 12 volana tranomaizina. Ilaina ny fitsarana fa kosa izay tena tokony ho gadraina sy ho tsaraina re gadraina sy tsaraina fa tsy hoe rehefa madinika dia poretina dia ny trondro vaventy avelena. Nivoaka tamin'ny fahanginana ihany koa i Mialy Rajoelina, zanaky Rodolphe Razakandisa ary vadin'ny filoha Andry Rajoelina tao amin'ny page Facebook mitondra ny anarana Association Fity taloha fa nivadika ho lasa Mialy R Rajoelina amin'izao. Naneho ny heviny izy mahakasika an'ity raharaha mahakasika ny rainy ity. Raha araka ny fijeriny dia fandotona ny anaran'ny fianakaviana izao zavatra izao ary izy tena ny Mialy Rajoelina no tena tian'ireo mpanenjika sy mpankahala an-kendrena amin'ny alalan'ny fandotona ny anaran'ny rainy na ihany koa ny fandotona an'ireo zanany, saingy ireharehany sy hotazominy hatrany izany anaran'ny Razakandisa izany. Mampametra-panontaniana ihany koa aloha hoe inona moa izany no tokony hanenjehan'ny mpanao gazety Komoriana n'ity ramatoa vadin'ny filoha Andry Rajoelina ity raha maheno an'izany resaka nataony izany, sa ve hoe lasa mpanohitra ny fitondrana eto Madagasikara koa ireo mpanao gazety Komoriana ireo? Fa mety mahaliana antsika ihany koa izao hoe iza loatra izany minisitra namoaka tsiambaratelo manala baraka sy manosom-potaka ny Rodolphe Razakandisa izany. I Fanirisoerinavy manokana dia manahy fa i Imbiky Herilaza no nandeha tany Komora, nilazan'izany araka ity nosoratany tao amin'ny tambazotra an-tserasera sosialy ity. Rehefa avy nanao analizy sy nieritreritra tany izy dia hoy izy hoe raha azoko tsara izany dia Imbiky Herilaza nandeha tany Komora no nilaza fa any beau-père ilay volamena, dia Rajoelina koa mety mbola nanamafy tamin'ny investiture hoe any beau-père io. Tadidinareo Imbiky nilaza hoe fantany izy ilay réseau, kaiva re izany ilay izy. Izao mody omena place député izy mba hangina sady tsy nisamborina sao mivoaka ny resaka. Fa ny Komora tsy hangina ary tsy blagy aminareo eo. Any ianao Mialy Razakandisa mitodika fa ao aminareo ihany no misy délateur. Mitodika amin'ny La Gazette des Comores ny mason'izao tontolo izao, miandry ny secret hafa mbola hipotsaka amin'ity resaka trafika volamena ity. Izany no valik'afatry Fanirisoerinavy amin'ny vadin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Mialy Razakandisa Rajoelina. Mbola tsy tapitra ity affaire ity raha ny fandiniana azy ary ho hitantsika miandalana eo ny tohiny.
Fa zay sy indray ny mahakasika an'iny resaka iny amin'ity androany ity. Misaotra antsika rehetra nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany. Azo adino misabone sy manao j'aime an'ity vidéo ity dia amin'ny manaraka indray.